Andriamanitranao ny safidy anjosy anaraka ny fampahirezany amin'ny lalan'ny soratra masina natokana ho amin'ny anio. Nde hiaraka nondrika an'lohantsika hivavaka isika. Andriamanitra tsara sy masina indrindra ny an-danitro, misaotra anao satria fitiavana ianao. Tianao loatra izahay. Tsy tianao hijanona ao anatin'ny tsy fahatanterahana, fa tianao hitombo amin'ny fahamasinana. Manana lamina sy drafitra eo amin'ny fiainana isam-batan'olona ianao. Ary ny fanirinao dia ho ankohonana ho any an-danitra avokoa ny ankohonana rehetra izay miorina eo aminao. Hiteny amin'ny alalan'ny mpanomponao indray ianao Andriamanitro, mitenena Jehovah fa vonina iaino izahay ny aminaran'i Jesosy. Amen. Tonga eo amin'ny andro fahadimy isika, anarahana ilay lohahevitra anankiray hoe ankohonana ho any an-danitra. Ny anio avan'i Jesosy ianao. Ny olona tsirairay avy dia samy manana teny hamaritana ny atao hoe avana. Ary Jesosy ihany koa raha teto an-tany dia mba manana izay avany. Andeny hiaraka ampifantoka ny fijerintsika isika ao amin'ny Mateo 12. Mateo 12 manomboka ny amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:50. Mateo 12 manomboka ny amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:50. Isitona lesina amin'ireo toko sy andininy vitsivitsy ireo tsika hijerevana manokana izay teny ambaran'ny soratra masina hoe avan'i Jesosy ianao. Vakitsika eo amin'ny 9:20. Mateo 12 9:20 zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mbola niteny tamin'ny vahoaka Jesosy, indreo ny reniny mba miralahany nijanona teo alatrano nitady hiteny aminy. Ary havana malalaisany. Raha mijery ny tantarantsika dia zao hoe nampiantso fivoriana Jesosy. Fivorim-piangonana raha ny marimarina kokoa. Indreo nisy olona tonga avy any. Somary taratara kely. Iza ireo? Avan'i Jesosy ireo. Marisy ireo mpiray-tam-po amin'i Jesosy. Tonga teo tokoa zareo fa raha mijery an'ilay 9:50 teo tsika dia mahita fa tsy nivavaka no antony diany. Fa nijanona teny an-tokotany izy ozy ny ambaran'ny soratra masina. Tsy niditra tao anatin'ny fivoriana. Ny anapaka ny fifantohan'ny olona teo amin'i Jesosy ny antony diany. Ny analan'i Jesosy teo amin'ireo izay niaino azy, izany no antony dian'izy ireo. Raha toizantsika ny 9:70 dia zao no ambaran'ny soratra masina. 9:70. Ary nisy anankiray nanao taminy hoe indreo ny reninao mba miralahanao mijanona ato alatrano mitady hiteny aminao. Raha mbola tany ivelany izy ireo dia efa fantatry ny olona fa avan'i Jesosy. Ary ny hevitra ireto avan'i Jesosy ireto fa manana fahefana napaka ny resaky Jesosy. Ny eritreritra izy ireo fa izy ny tompon'i Jesosy. Ary izy ireo mananjo ifeha an'i Jesosy. Hita nefa ny nasitrin'i Jesosy izany fihetsiny izany. Toizantsika eo amin'ny 9:20 sy ny 9:50. Ahoana ny nasitrin'i Jesosy an'izany fihetsiny izany? Zao no ambaran'ny teny. Fa namaly izy ka nanao tamin'ilay nilaza taminy hoe iza moa ny reniko ary iza no lalanahako. Amperitreritra izany. Ary nanindritra ny tanany nanondro ny mpianany izy ka nanao hoe indreo ny reniko sy ny rahalahako. Fa nahoana no nametraka izany fanontaniana izany Jesosy? Fa ngamo tsy reniny sy rahalahiny reto mitady azy reto. Raha vakitsika ny 9:70 teo dia hoe notondroin'i Jesosy izay avany. Notondroin'i Jesosy izay avany. Fanontaniana mipetraka dia hoe anisan'ny voatondro ve Maria? Ary anisan'ny voatondro ve ireto rahalahiny hoe avany? Tsia. No lavin'i Jesosy ny mahavany azy ireo. Inona ny antony? Ireo mpandinika ny Baiboly dia maneho fa antony roa no nahatonga izao fandavana izao.
ny antony voalohany dia zao hoe fialonana, ary ny antony faharoa fiheverantena ho zavatra. Fialonana, ny alona izy ireo fa sao lasan'olona Jesosy. Fialonana ny taona azy ireo ifampitaritarika akan' Jesosy tao anatin'ny fivoriam-bavaka. Antony faharoa fiheverantena ho zavatra, ny hevitra ny tenany efa tompon'i Jesosy izy ireo ka tsy mila miaino ny tenin'Andriamanitra intsony, tsy mila mamonjy fivoriam-bavaka intsony, tsy mila manohana an' Jesosy amin'ny asany intsony, ary tsy mila mitakosina amin'ireo olona marobe izay mamonjy izany fivoriam-bavaka izany. Dia isintona ny fahalianan'ny olona ho any ivelan'ny fiangonana Maria sy ireto mpiray-tam-po aminy. Mazava sy mahitsy anefa ny tenin'i Jesosy eo amin'ny 1:50 manao hoe fa na iza ny manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra dia ahoana ny toy ny teny? Izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Mampieritreritra izany teny izany. Izay manao ny sitrapony ihany ny ankohonana ho any an-danitra, tsy mba hoe keny ho avany izay manana lahara-pahamehana hafa noho ny azy. Na dia ny kibony finosana azy dia nilaviny satria tsy nanao ny sitrapony. Iteraka fahavoazana lehibe ho an'ny Maria sy ny zanany ny fampitaritarihany, tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra ry havana amin'ilay izany. Ary mbola manan-kery mandraka ankehitriny koa izany teny izany ho an'ireo rehetra izay mbola mifampitaontaona tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Asana mba efa nandalo tao an-tsofinao ny tantaran'ny Teodasy sy Dodasy ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 5. Asan'ny Apôstôly toko 5 andininy 4:30 sy ny 7:30. Asan'ny Apôstôly toko 5 andininy 4:30 sy ny andininy 7:30. Dia ny vakitsika ny andininy 4:30 vakitsika ny teny amin'ny anaran-Jesosy. Fa nitsangana fahiny Teodasy ka nanao ny tena no zavatra tokony efa 100 ny isan'ny lehilahy izay niandany taminy, fa nivonoana izy ka niahaka izay rehetra nanaiky azy ka tonga tsinitsinina. Inona ny olana teo amin'ny Teodasy hony? Nanao ny tena no zavatra tahaka andro Maria ihany koa. Nirehariany ny fananany olona anjatony ny andany taminy, na tokony ny heriny izy ary na tokony fahefany. Ny hevitra ihany koa izy fa tsy voatery mila ny fanampian'Andriamanitra fa ampy azy ny fahaizany. Inona ny hafiaran'izy ireo? Novonoana aloha ilay mpitarika izay nanao ny tena no zavatra, ary niahaka sy tonga tsinitsinina ireo rehetra izay niandany taminy sy ny hefiny. Ny lesona no andeha tsoahantsika ry mpiray fanantenana malala izany. Isika mpanaraka sy mpiaino izao fandaharana izao, raha mbola tsy miantefa amintsika ny tanan'i Jehovah Andriamanitra, andao hifampitaona hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ireo mpitarika ihany niantefan'izany tanana izany, fa ireo rehetra izay niandany tamin'izany hevitra izany dia niantefany ihany koa. Izay manao ny sitrapony ihany no ankohonana ho any an-danitra. Dia hotoizantsika ny teny ahoana indray ny amin'ny Jodasy avy any Galilea. Toizantsika eo amin'ny andininy 7:30. Andininy 7:30 ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 5 ihany. Ahoana no ambaran'ny soratra masina? Ary nanaraka azy indray tamin'ny andro nanoratana ny vahoaka, dia tamin'ny andro dia nitsangany Jodasy avy any Galilea, ary izy ny taonan'ny olona aninona ikoa mianaraka azy, dia novonoana koa izy ka niahaka izay rehetra nanaraka azy. Inona tsara hoy ny kileman'ny Jodasy avy any Galilea? Ny taonan'ny olona ikomy anaraka azy. Ry havana malalaisany, tena zava-dozany ity fampitaritarika tsy hanao sitrapon'Andriamanitra ty, ary tena mahafaty tokoa. Inona ihany koa ny hafaran'ny Jodasy teto? Rehefa avy ny taonan'ny olona ikomy anaraka azy, novonoana tahaka ny Teodasy koa izy, niahaka azy eo rehetra nanaraka izany hevitra mifono fikomiana izany. Ay, rehefa misy fikomiana dia tsy ny mpitarika ihany ny antefany tanan'Andriamanitra, fa izay rehetra miombika hevitra
amin'izany ihany koa. Inona no andrasan'ny Jehovahandriamanitra amiko sy aminao anio? Mifampitaona anao ny sitrapon'Andriamanitra. Izay ihany. Satria izay manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany no avan'i Jesosy. Ary izay ny mahavan'i Jesosy atsika tsiraray avy. Andao ka lesona mikasika ny tantaran'ny Maria tsika, Teodasy ary Jodasy. Nafinaritra tamin'ny tantaran'ny Maria mianakavy dia izao. Nanana ny fahalemena izy, fa tsy nijanona tamin'ny fahalemena. Ary teo voatsapany fa ay ny havan'i Jesosy, dia izay mitoetra eo aminy ka manao ny sitrapony. Raha vakitsika ny asan'ny apôstôly toko voalohany. Asan'ny apôstôly toko voalohany 4:4 dia misy teny maneho fiovam-po manao hoe asan'ny apôstôly toko voalohany 4:4 azafady. Ireo rehetr'ireo ny ray saina nahatra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria ren'i Jesosy ary ny rahalahana. Resy lahatra izy ireo. Fa kay tena ilaina ny fiombonam-bavaka, ny firaisan-tsaina amin'ireo ankohonan'Andriamanitra tahaka an'izao ataontsika izao. Ho an'i Jesosy ny ankohonana ho any an-danitra dia ny mpianakavy mifinoana manana tanjona tokana. Manao ny sitrapon'Andriamanitra ho lohalarana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia havana aminao Jesosy anio. Tia no tena havany tokoa ianao. Tokana ihany ny fepetra. Mitoetra eo amin'ny manao ny sitrapony izay ihany no mahavan'i Jesosy atsika ry havana amin'ilay sasany. Tompony ombantsika hitahy ny safidy tsara rehetra izay ataontsika ka mba ho tonga ankohonana ho any an-danitra izao sy anao. Amen. Dia hiaraka hanondrika ny lohantsika hivavaka isika. Andriamanitra tsara sy masina indrindra ny an-danitra. Misaotranao izay noho ny nanomezanao anay izay fotoana nandrenesanay ny teninao izay. Tamin'ny andro voalohany dia nampianatra ianao fa ilainay ny manasanao amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Ilainay ny mitondra eo aminao ny olana tsiraray avy. Ilainay ny manantanteraka izay asainao ataonay. Tamin'ny andro faharoa dia nampianarinao anay fa na dia nanana ny amafisan-dohany azan'ny vehivavy dia azonao sitranina izany amin'ny alalan'ny fikarakarany ny vadiny, fikarakarany ny sakafony, fikarakarany ny zanany, fikarakarany ny tokantranony ary ny fikarakarany ihany koa ny tenany. Tamin'ny andro fahatelo dia nampianarinao anay teto fa azo atao ihany koa ny manasitrana ny lehilahy tia tena amin'ny alalan'ny fahazarana manome, amin'ny alalan'ny fahazarana manao izay amonjena ny vady ary indrindrandrindra ny ananan'ny vady ny amin'izany antsoina hoe fahamasinan'izany. Tamin'ny andro fahaefatra dia nampianarinao anay reto ilay fomba fanehoam-pitiavana araka ny ankasitrahanao. Ary anio kosa dia nampianarinao anay fa raha tianay no ankohonana ho any an-danitra ny manao ny sitraponao lohalarana izay ny vaindohan-draharaha. Ary ny ivelan'ny sitraponao Andriamanitra dia tsy ampy ahatonga anay ho ankohonanao. Misaotranao Andriamanitra noho ny teninao. Ampitoero ato anatinay izany tenao izany. Ary aoka mba hatoky hatramin'ny faran'izay ka mba azo ilay satroponinay raha tsy mety loha izay no maninao. Tonona sy angatana azy ny vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.